Atotry ny Radio Plus anao mandritra ity herinandro ity. Rano mafana. Fizarana voalohany. Tantara indromiseo nosoratany Alière. Ao velomin'ny Priskarakotormana, Donona fitiavana, Fitirakotondrazaka. Niaraka tamin'ny Ramsetatanta sy ny Anarazafy. Anosokafako ity boky nosoratako ity satria mitsingerina androana ny 3 taona nitranganana farafahoriana ny ainako. Ieno azy ianao anaraka hatramin'ny farany. Ny angafiako anao fotsiny dia tsara ao amin'ny saina tsy miangatra ny tranga rehetra renao. Amin'ny farany tantarako dia mino aho fa haity amin'ny saina ihany koa ianao fa tsy amin'ny fo fotsiny ihany. Dia laza tokoa mantsy ny endro miray amin'izao vita fandevina izao vao tena tsapako amin'ny fahabangany. Lozany lesitsika angina tanteraka ty tokantrano sika ity manomboka izao. Hatramin'izao nge aho tsy mbola mihitsy hoe neny iny nasirika ny pasana teo iny. Na za koa rika ohatra ny lofo daholo ny nenina nanomboka tamin'izy tsabona teny amin'ny hopitaly sy renisy ny alaina tato an-trano reny. Ohatra hoe niserana tao anatin'ny andro vitsy ny fotoana rehetra niarahana ny ainana taminy. Marina aloha fa mafy le izy misaraka manain'izany ve moa moramora fa tsy afaka ny metsinan'Andriamanitra tsika. Izay ny tiany. Isarana azy izy nanome antsika ny aina nandritrizay 5 taona ny ainany teto an-tanizayko. Marina aloha zany fa ny tena mbola malasa ny saiko zao ry bavy dia tia tady tia. Maninona? Hitandre ihany fa efa mandroso ihany koa ny taonanyko. Efa hita mihosa ihany izy. Indrindra moa fa miampy an'ity fandozany neny azy ty indray koa. Ka izay mihitsy efa nikosehana fotsiny nge izy teny amin'ny fasana teo Zany ary tsy efa natahotra mafy mihitsy. Fa nakaiza marina moa izy teo ohatra ny tsy tazako ny olona teo tsony nefa niresaka tamin'ny dadato tetsy no nahitako azy farany teo. Lasa miakatra ambola eo izy ka mbola varin-dresaka amin'ny tantinao angamba. Ary tantina kosa mbola manao izay areraka azy ihany ka efa hita izao hoe olona reraka be iny mbola fahanandresaka ao ihany. Tokony akaina nge izy rivo ka rio nga indriferan'izany efa mandeha daholo zao ny resa-tany sy ny resaka lova rehetra. Tsy re zany iziko. Aleo hoe karakony dia asaiko makainy dadaka ho sahirana eto tsika raha sanatria maninona eo iny. Tsika nga mananenezaniza tsony. Mandehana amintsika raha mety ary dia asaivo matory mihitsy aloha izy dia voazona rehefa isakafo hariva. Izay mihitsy sady hitondra amin'ny fanafodina sao dia adinony mihinana azoko. Za ngamba aloha mandeha antany andro zalahy rehetra aloha amin'ny fanaterana an'ilay vatana am-piangonanako. Iany ary Enao kory miray dia efa manao an'izay mahasadaika hatramin'ny renana baviko reny mihitsy ka. Resaka be dia be nge mbola tsy vita teo ohatra ny sakananao fotsiny ry zareo dia voatery tsy maintsy nandeha. ka zary dada tsy manaiky an'izany efa ho adondroza iny nahatongavantsika tato an-trano ny alaviteny amin'ny fasana mbola fahanandry zareo resaka ato foana ianao. Ka resaka mahasonga ry zanako no nataonay teo ary tsy misy fivoriana ohatran'izao tsony dia zay no nanararotanaina metrahana tsara n'ireo fananana rehetra. Ory dada fa hitondra n'izany milevina any ambanin'ny tany ve nareo menakavy dia tsy hitandry zareo ve fa ianao efa reraka be io. Jeringe raha tsy efa lalimaso tanteraka sy valaka tanteraka amin'ny paozinao rehefa makaina kely are tsy dia miafana eo ihany io sady za nge tsy dia hoe reraka be makaizy ataoko mbola navita nandeha somatsara ateo. Io doika anareo io ihany ngamba tsy anaiko mihitsy nareo raha tsy efa etsona dokotera sy asiana serum matatrana tokoa ka mba fantatra ao mory dada fa intelo safotra nge ianao teny amin'ny fasany ny ampony feretatorina nandritra ny 3 andro be zao. Miray fantatro reny vatako rehefa mahatsiaro vizana makaina foana. Ka za tsy manaiky an'izany mila makaina ianao ny fantatro dia mihinana fanafody. Tsy ilaiko mihetsika tsony ianao raha tsy hoe andeha any amin'ny WC anga.
Ianao koa tia mba masika ka. Eny rehefa naraka an'izay lazainao ary a. Esory fotsiny ireo lamby eo ambony fandrinireo itsotsorako kely aloha. Mbola voazary ny miakatra teo fa raha nanaraka teo koa ngam rivo dia tsy haiko izay nataony anareo teo. Ary mipetra aloha eto reto ny fanafodiny dada. Tiany raha misy trona azy. Za ndamany ity fandriny ity aloha ary. Ndre mahatsiaro any rondrony ray aho tia mandinika ny ataon'ilay zanako vavy. Terenina vela teo na fetsika na fiteny. Indrindra moa ilay fibedesany sy ilay fahasikany kely izay. Dia lasa marina moa ianao rondro. Navelanao hitaiza reran'ilay janatsika reto a. Eny isoraka aloha ianao ny aran'ny kolokolo azy reto nandritra n'izay 20 taona izay. Na zany aza banga tanteraka ny toeranao rondro malalako. Nefa mahazo matoka ianao fa tsy maintsy tafitako ny zanatsika. Ary ianao an'izay farahieriko amin'ny fampianarana azy ireo. Raha leo aloha akaina kely fa tena mahatsiaro torovana tanteraka zany. Ary efa maraina zany andro zany. Tena natory maty aho tato. Zany raha natsiary andro maraina mihitsy. Aleo aloha hitsangana fa mety efa andeza izy ta. Ohatra zaho araka voa amin'ny enina sasany. Zany hoe efa lasa zany izy ta. Dia tsy namoa anahy very sary fa tena velany tato ahy. Tena tsy satsondry zareo. Sahany ambany. Tena tsy atsony koa ary. Tena efa lasa zay. Ary dia misy taratasy kely napetraka ry zareo. Dada, bonjour. Tsy nifoazinay ianao fa mbola risy tory be. Nahavelanay akaina mihitsy aloha fa reraka. Efa vita ny sakafo maraina dia io nataoko ambony vatana io. Somary hafanao fa sao mangatsiaka. Misy ronono ao anaty frigo ao. Zay efa mahazo tohomana dia bonne journée. Aza dino ny fanafody dada. Raha tsy kala miray indray ve zao tsy hanoratra n'ity. Mahatsikaiky mihitsy ny zanako iny ka. Ary aleo arahana zay lazainy fa saoko izay hitiny leo ny ray iny. Azafady maître. Saika hitondra an'ireto dossier reto ato aminao a. Efa niantso ny avocat an'ity olona ity hoe amin'ny herinandro ity hono ny fitsarana. Ay, tena aleo aloha eto ambonina tabatra eto reny Solange fa tena mbola tsy tamin'izany mihitsy zao ny eritreritro a. Mbola be dia be ny zavatra eritreretiko. Fa misy inona maître? Manana olana nga ianao sa? Tsy dia hoe olana inona akory fa ohatrany mahatsiaro reraka izany fotsiny ary. Be dia be koa izay raha anatrehany tamin'ny herinandro iny dia lasa mitambesatra hatramin'izao ilay izy. Ary sao dia tokony hangataka fanemorana ary tsika e. Mbola afaka atao tsara mantsy izany. Alefako miverina fotsiny dossier dia miantso an'ilay juge ao amin'ny fitsarana. Aleo andeha amin'io ihany ka. Mila vita any koa io raha io fa milona be loatra. Raha mety fotsiny dia aza mandray dossier vaovao aloha amin'ity herinandro ity. Aleo vita iny ireo vary mangatsiaka ireo dia amin'ny tapa-bolana mihitsy. Nefa misy madama tena miangavy fatratra mihitsy anie eo aminao zao e. Efa intelo niverina teto izay izy tamin'ity herinandro ity. Fa tsy zarery ngery Solange zany mpisolo vava afaka alainy eto amin'ity Tananarivo ity e. Amin'Arivo ny cabinet afaka natonany amin'izany. Ndasy fa misy namako izay dia alefantsika any izy. Sady tsy misy afera tretena mihitsy zao le ary dia mino fa afaka raisiny tsara zany. Azafady maître fa efa nasaiko nanatona avocat telo ankoatranao mihitsy izy a. Saingy tsy nanaiky mihitsy fa ianao ihany hono ny ilainy. Efa tonga ao indray ne izy na dia efa nilaingeko aza hoe tsy eo ianao e. Raha tsy amin'ny herinandro. Ka tena reraka ary Solange.
fa raha ohatry ny ahoana nefa zany anazy zany e raha tsy diso a dia resaka tany le izy e fifanolanana amin'ny mpiray-tampo dia tonga hatrany amin'ny fiakarana fitsarana ka raiso ary ny dossier dia traité aloha e dinidiniako amin'ny herinandro dia hitantsika eo ny anaovana azy zany koa nge zao mbola hoely eny ary maître dia tsy haiko miverina roviana zany izy ka amin'ny herin'ny androany hoe efa aty amintsika fotsiny ny dossier dia ampy azy zay aloha e azafady tompoko tsy hoe tsy mahalala fomba fa ianao ty ve raha matoa ty tsy mahalala menatra mihitsy a dia sa anao miditra amin'izao ato anaty birao an'olona ato sady efa ny tenanao fa andraso eo aloha fa hojereko maître raha afaka mandray anao na tsy tena mialatsindry tompoko fa tena miatra manena ange izy ty e tsy maninona raha lazainareo fa tsy mahalala fomba fa tena tsy maintsy miona amin'ny maître andro any eny fa na dia iray minitra fotsiny ary nomenao ka tsy afaka ny andray anao izy e na dia zao fomba fidiranao zao fotsiny ara ve Solange avy alao izy hiditra e efa etiko moa iziko mandrosoa ianao madama misaotra betsaka maître zava-dehibe loatra amiko zao andraisanao anazy zao mandreraka sady tsy mahalala fomba manao akeriny fotsiny dia ivoakany afa tsy Miray otry fangahy laha tsy hoe am'dimy indray vao mirava e tokony mbola am'dimy fa nararo ny misy jaune dia tsy nisy nandray ny korony dia aloka aloha nodiko tsara kosa zaniko mba miara-mody zany tsika sealahy zay indrindra ary andao ary zatsy izy sady mitahaka sady zany ny anoanana ka efa tokony hanao goûter kosa moko tena maranitra mihitsy aloha ndretika fantatry ndriny tiankiboko atao kinazako ary nge lesy mba nony tsy haiko fotsiny zao hoe ay zany no entin'ny laminana lasopy zay indray miray sy le mitongo be fotsiny samy manana ny argent de poche ngetsika tokony samy manao zay avoky azy zany fa hafa ihany ny mananjoko mba misy antanintana foany sy efa mpianatra gasy kosa very miray dia mbola mangataka goûter foana nareo eny ndao ato zaniko hoe merci riva sady ato kosa nge mba madio ny sady tsy debe olona ka tonga dia manaova commande ary loha zaho ho any amin'ny toilette vetivety le mahazatra reny ihany ny anahy aza ela ok tsy misy andrasana tsoy nge zany fa tonga dia soratana dia vita e zay ary aloha tonga dia alefa reto fa sao dia ela be eo indray ka otry fa tsy dada very miara misakafo amin'ny olona ry e izy mihitsy io ary izy tia vehivavy tsara resaka aminy ity mety le client be vola be reny zao io dia manana fera ho karakaraina be matoa tsy manaiko fa aty mihitsy no entin'ny dada efa latsa ve le commande eky miray fa iny ty variana be ty e ay ve efa lasaka miandro zay atongafany sisa ary iny nao aty mampivanaka andry ty aloha e fa tsy hitany lava e dada miara misakafo amin'io madamy io e aiza zany io ay ry amin'ny sisindry ary makakoay mihitsy ngery zareo zany ohatra mahita mpifankatia kely vao fampitory fitiavana zany e ary aza miteniteny foana kosa aloha ndria mety resaka dossier zao no anatonany olona eo anaziko iza mbony malala lesy e mety misy resaka hafa koa ambadika ohatra tsisy zany ho ary aleory zareo any io no lasopy dia hoano zany koa ve dia atao atezitra e sady na misy ary zany inona moa ny olana efa roa taona nge lesy zay nahafaty aneny tsy rara vera mangina ho andry tsisy an'izany fa nenentsika foana ary aza lefa lavitra be amin'izany ny saina ka ny anina hoanina eny ariko misaotra betsaka madame Emilienne sady voky tsara no nahazo torohevitra tsara taminao ihany koa enao koa dia be fandoky ery hitako zay tokony tenenina ihany nge reny torohevitra nomeko anao reny tsy hoe mpitsabo akory na mpamaolana fa
mampalahelo loatra ny fitantaranao fiainanao tamiko dia izay fotsiny ny antony. fa na zany azako afahako mijery no aviko indraingy reny anatra nomenao reny Tsisy fisaorana ary ka apetraka eo tarenao tsy maninona tsy maninona mihitsy ka tsy minitsitra mavomavitsy nge zany mipetraka misaotra betsaka nanatitra maître tsisy isaorana re zany lalaka ihany nge iny eny ary dia mba harao tsara maître le dossier iny mahatoky ianao aza matahotra madame Emilienne efa hito ampelantanako iny mahazo mandry vony vato ianao ndao ary veloma ianao veloma ary madame Emilienne fa inona ry tia nahazo anay ohatrany tonga dia voasarika iresaka sy tafatafa tamin'ny teramatoa tia tapoka teo na ny asako ary najanoko ao mibirao fotsiny fa dia lasa ny arany sakafo taminy mahafinaritra aloha ny toetrany tsy mba tia miodikodina fa tonga dia mahitsy ny tena nahagaga dia ireo torohevitra natsipiny tamiko mila manova fiainana amin'izay hony tsy tokony alahelo foana hony ny ainana fa fandaharana efa vitany tao ambony izao iainako izao tokony ianao izay hafaly ny tenako sy ny zanako amin'izay hony fa tsy voretaka hitanisany alaheloko amin'ny rony foana mijereva no avo izy fa aza mitodika ny ariana tsony fa na zany aza ohatra misy ambatika ihany ny zavatra lazainy aloha moa dia aloha fa mety efa ao an-trano izay izy ta asa indray izao izay vavadikala miray fa za dia ohatra ny tsy ahina-kanina tsony fa aleoko tonga dia matory sakafo ihany izay laniko teo izay mba tsy azoko koa ny tian'le maître tongavana ka milaza fareraka dia tsy andray olona tsono nefa afaka 10 minitra aorianan'izay dia mampandroso olona indray amin'izay miresaka tsara tsy misy endrika tsy salama izany mihitsy miale madama ary moa ohatra ny gaga hoe fa angato ihany iziko tena manao izay anala-baraka anahy lasa ohatry ny hoe za indray mandainga dia efa milaza fa tsy handray dossier tsony sao voalaza le raha matoa hoe ho any amin'ny restaurant no iresaka tonga dia tsy naharay lamba koa mety ho tena karama be kosa angamba ny fanarahana matoa any mihitsy vao vita ny resaka sady raha matoa matevina be aloha raha ny fijeriko azy teo lozako mieritreritra ny fidiram-bolan'olona eto fotsiny ka aleo aloha ahidina amin'izay dia ndeha oto fa tsy iny ve ho tafaverina eo tsony raha tsy raha riva be raha mbola hiverina ary efa minenina riva mantsy izao izay dada vao tonga be asa nga izany ny tena taraiky ohatr'izao ka ny asa nga lesy mety ho kely zany tadio tsara fa raha kely io dia kely manaraka an'izay koa ny fahari-piainany lahy eny marina aloha zany ary misy tsioka sy verikira mihitsy nge nareo zany na resy tamin'ny fitsarana reny ka zato izy ka aiza kosa lesy rivo hitako tsy mahavitribitrika sy miramira ny endrika ohatr'izao mantsy nareo raha tsy nahombo ny fiarovana natao tany amin'ny fitsarana taniko zany lesy fa zavatra hafa mihitsy zavatra hafa zavatra hafa fa mbola tsy nilazaiko anareo da mihitsy aloha raha tsy tonga ny fotoanany zany hoe surprise ho anay da zany azo lazaina hoe zay aloha sady mino fa hahafaly anareo ilay izy fantatry mihitsy ry dada fa tsy ho teneninao zay raha tsy misy antony ary raha vo enao zay no manao an'izay dia tena zava-dehibe mihitsy le izy lahy koa ty zany ary mbola tsy tonga nga miray ty efa ho izy ka ao ambony ao niaranoto zay da fa tsy nisy koriko aloha fa hiakatrany ary vetivety misy an'le fanafody tsy maintsy hohaniko iny mantsy anontaniako azy fa lany le izy nefa tsy nahita teny amin'ny farmasia mihitsy andana ary aloha fa hikarakara an'ity sakafo ty ahy dia aso anareo mianaka rehefa eo efa kely koa ty sisa dia vitako
lasy mira ihany angamba le zany fa za oatra ny tsy hainana ntsony a efa voky a Tsy. Fa angao ny avy namonjy fanasana izany sa nanao kiboatsena tany ray nareo e. Loka mba tsara iange ty nandrahoaka ty. misy namako efa ela be zay le tsy de tafahoany zay de mba niarany sakafo kely a ny viteny moa za zany de tsy afaka nandako Zany a. De tsy andrapaka kely akory zany fa tonga de atory. avela ho ao fotsiny lesy ny anjarako a rehefa nona via tsy hidiny eo ihany raha alina Naresy ny torimasonao re very dada. Eny e. Aleo fa ajanona eo. zay aloha e Mbasa mandray ry dady zany tsy mahina-kanina ato an-trano ka ary namana saribity loatra ngamba matoa feno hatrany an-tenda kely mihitsy ka. Allô? Allô? Manahoana tompoko? Miarahaba tompoko. Maître Raboasy Jérôme mandray anao. Misaotra an'Andriamanitra fa nahazo ihany. Eny tompoko. Inona no azoko ataonao zay madama? Miala tsiny indrindra re tompoko. Saika mba hitady amin'ny maître azafady. Misy resaka maika be resahako aminy mantsy. Afaka mahazo azy ave? Ka izy zao mbola tsy eo madama. Mbola misy manahirana kely azy. Zany ve? De ahoana re zany e? Fa efa naka rendez-vous taminy ianao? Tsy nakaka. Lasa ny antso an'ity laharany fotsiny rehefa misy ilako azy. Efa fantany inge e. Ka zay indray aloha tsy haiko. Izy man tsy nanafatra na momba ny samy mihitsy. Aleo fa saiko miantso an'ity numéro anao ty izy rehefa tonga e. Fa mety amin'ny firy eo no afaka miverina miantso azy a? Mandreraka koa ty olo ty ka. Efa lazaina fa tsy eo izy mbola misisika ihany. Ay. Oka fa le raha matoa tsy mahalala fomba nitonantonandry zany. Le nanala baraka andray andro iny. Andraso fa mahita ianao androany. Ary anaovako sinema mihitsy a. Izy nge madama zao tsy eto toerany. Lasa ny andafy ihany izy noho ny asany de mety amin'ny volana martsa mihitsy izy vao tonga eto. Any andafy? Fa ahoana koa ary zany tsy nilazainy anaka? Ka tsy misy olona tokony hafantatra an'izany anie madama e. Programan'izy samy rery zany. Na za sekretera ary tsy ilazana an'izany raha tsy izy nanainga omaly alina iny. Mba lalina koa zany ka. Eny ary misaotra anao nandray a? Sao de misy hafatra madama de rehefa tonga izy de lazaiko anao a. Tsy misy ka. Aleo rehefa tonga izy de miresaka zay. Fa tsy maika indray akory ny ilainao azy. Maika mihitsy ry kiala kely fa za ve ihany anao amin'izany a? Saingy izy raha moa zany sioko. Amin'ny volana martsa mihitsy izy vao tonga e. Asa efa-tsony fotsiny a rehefa tonga izy e. Zay? Voaray tompoko. Veloma reo. Nahita tsara zay. Ary andraso. Aleo andrasako avy ety apita ety. Mino masy fa manainga le fatina sekretera ndozy iny. Raha nisy tokoa zany fandehana ny maître any andafy zany de maninona tsy nilazainy anaka? Sa mety tsy tia nilazainanako fe? Asa tsy mino an'izany aka. Lainga zany. Ary sao de mba misy antony hafa kosa raha natonga an'ilay kialam-panainga veliny anao an'izany e. Te inona nefa? Sa mety hoe taratara maître angamba na sy pa maître mihitsy iny de lasa saripiary taorianan'ilay za tonga tany iny. Tena marina izany. Ohatra mbola tsy manambady mantsy kialindra araka ny filazan'ny maître. De maninona nefa raha mitsotra fotsiny? Tsy mahafaty ngena milaza marina e. Oay, variana koa. Sariposaina ilay kiala kely iny fa iny mivoaka iny. Ndry, ary toa tsy nanidy prova tonga de lasa. Mazava. Voapirofo ny laingana taon'ity kiala ty tamiko. Matoa tsy mihidy io de mbola hivoaka eo zany maître. Iny
iny fa mivoaka tsara avy tao anatin'ny braony izy dia nanety trano aleo tonga dia anatonako fa ohatra maimaika koa ny izy zany Rivo fa henona ny tiany nahazo any dada tato ato izay a ohatrany sady miramirana izany foana ny falifaly isak'izay miditra ny trano zayla tsy nahatsikaritra an'izany na zary ngeky mba gaga ihany loha taiza teo amin'ny fiainany dada no vembona zavatra ho atsika izany rehefa tonga avy any am-piasana any misy azany hoe pizza tamiko izany mihitsy aza moko ny sambo sasinay miaraka amin'izosiny si nga zay ihany e tsy fantatra langa fa nahazo drinina sy kiraro koa nge izy tamin'ny sabotsy ataovy sérieux a falery a fa ny tsy azoko nge aloha tsy dia le fiainany ray manontolo to miova zany mihitsy e makany ampanety foana dia lasa mandoko volo isam-bolana zany le solomaso mainty be nataontsika cadeau iny ary zao lasa tsy miala any am-posiny tsonko ary tsy hitany langa tamin'ny maraina alany daholo nge volombavany e inona kefa hoe madidio be tsy misy ninona tsono ny takolany sy ny ambany sokany rehetra zany reky ary mba tsy hitako indray zany a tsika koa moa ny ala maraina beko ohatrany tsy mampiny ihany zany ry ny iray a dada ave dia ka saika iresaka aminy ano ny voaka tampoka tao amin'ny dosy izy efa teo ampanaratana ny volombavany mba ampimeko iki zany ko fa inona marina le zava-mitrangy fa na misy na tsy misy antona nge zany Rivo tsy rehefa mahatsara azy ve dia mety za mantsy mahita hoe na izy ary tato ato izay dia tsy dia marary zany salama tsara foana izy na ny poziny ary lasa tanora kely ohatr'izay mipirahalahy reny nareo mianaka za aloha rehefa mampeto ny fiainany dada dia mangina aloha ndre na aloavy mihitsy aloha rehefa tokony efa entinge tsika ny aly maninona iala hoana e tsika ary voatetsy aloha tetsy niditra tato anaty bus aza be resaka ndre andao aingana fotsiny misy miala ngeo resa vera ohatry fa misy inona Rivo a aza be kesy teo fa andao fa elavy ely ty lazadala zao novotra mihitsy ny sisina akanjoko voaretrotr' ilay varavaran'ilay taxi be teo ka misy antony mahatondra iny asaiko ny alaingany e kelahy mikoropadropaka be ohatry ny ninonako ny aiko ange dia so lasa ataondrery zareo e ry zareo iza dia lasa izy ndraso fa atsy amin'ilay trano fisakafoanana misy mipetraka ivelany atsy tsy masondrira mahita an'izany io rehefa tsy teny elahy dia ndao hiverina ka sady aza sotomma be ohatr' izany ny tanako fa marary inona ary ty andao aloha anyakaingany ririny iray ry io jereo tsara aiza reo e retsy olona retsy ve ary jereo indrindrako jereo tsara misy olona fantatro reo dada sy le kareo nasaiko ny alanao teo ary io vehivavy io zany dia miaraka amin'ny sakafo sy miresaka amin'ny foana fa izy ary io e samy tsy misy malala aloha tsika izao e andao Rivo e piteria andrasantsika eny izay fietsika ataondry zareo fa izy ary io Rivo a ohatran'ny olona efa mifankahazo be tamin'ny dada efa ela zany le izy raha fijeriko azy mahatoa mantsy samy sangisangy sy misaridrika amin'ny ohatr'izao dia mety efa namany taloha ngamba dia ho sanatry ve ka ho marina ny ao an'eritreritra hoe nazako ary mantsy tamin'ilay fotoana nahitako an'izareo voalohany iny nahita hoe client manandraharaha ao amin'ny dady io zaho nefa tena tsy fihetsika client araky ny nandraisako azy dia nefa avy dada dia ka iza moa mahalala e Rivo fa manina elany tsy miteko fa mivandravandra fotsiny eo e Rivo manina ozy indri Rivo koa elavy e tsy mahita hoe mety olona efa mifankahazo tanteraka ary zareo matohatra izao jereo tsara nge raha tsy andrekakeo ary to mifamihana nge ry zareo Rivo e dia fa iny ty hitany masoko dia tena ino mihitsy very dada andao andery miray andao tsy mandroroa kosa masoko Rivo fa tsy efa hoe andao andeho lasa rehefa tsy andeha ndry ndao Rivo aloha natonany eny
mila resahana tsara data fa tsy mahatonga eny ary ny iray ndandry rehefa zay ny tindry za tonga dia andeha amin'ity taxi be ty sy tezitra be rehefa tena tsy zaka n'le zavatra hitanay teo na zako aza moko mila isonitra zany ny any anatiko rehetra any ohatra ny te hiazakazaka be hoe iny dia hifazafaza be eo akaikiny eo nefa sao dia tsy mety any zany ka aleo manaraka ny teniny rivo aloha rehefa ny trano eto rivo rivo andraso rivo mialatsiana aloha madame Emilienne fa ohatrany hoe lanolaniko aty fotsiny fotoananao ny tena marina mety hoe vita tany amin'ny barao ihany ny resantsika saingy ka tsy misy tokony elanao tsiny zany ry maître zangy nitarika anao taty sady tsy dia misy zavatra mainka ataoko koa nge androany efa vitako daholo ny korsa tokony ataoko rehetra mino aho madame Emilienne fa andraso aloha aleo angamba tsy asiana izany madame izany tsony kosaka manjary ohatrany hoe mifanalavitra be zany tsika sa ay tsy maninona ka raha zay ny mety aminao fa aleo koa zany tsy asiana n'izany maître zany rehefa miresaka amiko ianao eny ariko ka hoentoarany resaka ao ka nle anomboako azy mihitsy ngery Emilienne no tsy haiko hoe aizy ohatra ny te hitantara aminao ny fiainako rehetra tany aloha tany zany efa ohatra ka tsy efa voatantaranao tamiko daholo nga moa zany tamin'le tsika niarany sakafo farany iny sa mbola misy akoatr'ireny tsy dia zany loatra fa resaka hafa mihitsy ohatra ny sadaikatra be zany mantsy hamaky an'le izy aminao fa ahoana nga tsy efa nyfanometentsika hoe efa mizaran'izay mavesatra izay mety ilainy fanampiana ka marina zany saingy hainao ihany fa ny lehilahy ny tenako indraindray mba mety hisy asarotan-kenatra ihany sady mahasadaikatra ihany nge ho any ilaza azy aminao za indray vao nahita an'izany fa dia resakinona loatra zany mahasadaikatra anao ohatr'izao ary aza imezana aloha vao mainka nge za tsy mahita teny eniny aizandray moa le dossier ray teo iny zao tsy maintsy hoentiko any amin'ny maître aloha fa efa akaiky ny fiakarany iny fitsarana iny tiakay mbola olana be koa zao fotoana amin'izaniko maître milaza fa sahirana be foana nefa reto mbola misy raha efatra tsy maintsy hoetrehana ny olona koa moa fanesika ato amin'ny daholoko noho izy le mahay miaro somisolo vavan'izay vao endrikendrika tsy misy tsy mihaika azy raha mbola mpitsara ao amin'ny fitsarana aleo raha nga resahana amin'ny fotsiny ty aloha hita eo izay tena fanapahan-kevina ary misy mitady indray zany ho avy eo manahoana tompoko misy azoko anampinanao manahoana kia manam-potoana monsieur Zezé azafady efa miandry ao angamba izy teny mbola ty raha matoty indraika ary tsy laitra tao inona mihitsy fa dia miditra tsisy fiarana dia mivoaka tsisy azafady zany dia hiarany dia zerako amin'izay rehefa tsy laitra faizana raha izany ka aleo anaovako azy madama voafako maly ane ianao ny teto nitady azy dia nilazako hoe tsy ato aterana ho amin'ny maître mbola misy 2 volana izy zao vao miverina izany hoe afaka 20 andro eo ataoko angamba fa tsy hamerina n'izany tsony tsy manan-kery amiko ny lainga sy ny ampondry tsotra fotsiny ny teniko mandeha ihany ilazao maître rehefa efa ao madame Emilienne hoe fenao ve raha matoty marenina sa lalondalovana sa izay olona rehetra tonga eto dia afaka manao an'izay tiany atao daholo zaho raha matokely za izay narandry ivaivaina ohatr'izany dia efa mampitandrina andry zay sao dia tsy ahita asa tsony eo vao tonga saina fenao indray ty to avava tsy ny fahalalam-pomba ny anarana tanam-pianarana aloha naverina tadidiana fa mba vehivavy ohatr'izao ihany ka rehefa tsy hanakombona ny vavandrindra dia izany ho hanakombona azy
hoadray ataovy raha matoty raha masaha ato trano mpamosavy ty manontsikety birahona mpisolo vavaikoizany eto tananarivo nge ty misy anao ty e ary mpitansoratra sy ny tanakavana zao manatrika anao sy tsontsony avinao zao karaha izany dia aetindry izanyko sady voaroka no higadra afaka andro vitsy ary rehefa tsy kisaky ndry dia miala tsiny afa horofoko miaraka amin'io varavarana io adala tsaro fa eto anatrehan'ny mpilalao lalàna ianao raha matoty a dia manandrama mikitika eo ary fa efa miandranao no mangazo mainana tamin'ny mora dia mahazo makaina tsara ny anatiny any zany ndry fa mandalo mibily dozay ary tena saly raha matoty a dia ataoko any koa fa za tsy asasaina amin'izany manapatra raha be any fotsiny ty fa raha ny tena marina totondry raha eo amin'ireo vao maso be an'ireo dia efa torana ary ho akapokapoka ery amin'ny rindriny ery io avy eo zaza mba ianarany tiraonana kely fa ataoko mahita any atraminareo ampiarina lohana dalany ty maty vonjeo afa maty akay fa ino zao ry Solange Emilienne fa misy ino io José maninona novolosany teto ny lohako sady nakapony tetsy amin'ny rindrina tetsy ka ianao tsy na sady manendrikendrika ny mandrahonako nataoko ihany nandefitra fa ny anao madama tena tsy rarontsony fa iza moa zany miteny andrio hoe mandenga e io mety rahako lazaindry fa any andafy finona ry ty mahazo anareo e mba efa samy olon-dehibe ihany ve dia anao toetra anankizy ohatran'izao za aloha tsy hanaiky mihitsy ry maître hotoriako io ary tsy amelako raha tsy migadra fa manivaniva sy manao tsintsinona olona mihitsy alefaso e sady efa mikasitanina mandainga dia indrindra eno andeha hitory io ry zezé tonga dia roay olona ohatr'izao mihitsy manimba ny orinasa ary raha mbola io vehivavy io ny eo dia ho potika sy rava tanteraka ty fitediavanao ty mba mariny andraso aloha ry Emilienne tsy misy filaminana hita ao anatin'ny korotana nge fanga aza hitarina be ntsony aloha ry Solange aleo mivoaka ianao ry Emilienne dia andraso ivelany ao fa hiresaka kely amin'ny Solange vetivety zay mihitsy tonga dia omeo any ny amikaramandrehetra dia aleo izy andeha any sady sura mihitsy afa io mihitsy zao no mieritreritra ho rafivaviko ato mba fery kely mivavavoaka ry madama oka izay rery Solange fa efa nivoaka izy ka mandreraka sy mahay vava loatra tsinona ka tsy amelako aloha iny raha tsy mihidy kely amin'ny mihitsy aloha farafaratsiny aza mitabataba rehefa mandrosoa ty aloha ianao za kosa aloha tsy ilamina amin'izany mihitsy na iangavy sy lela-paladia eo ary maître ka raha tsy vindranako afaka alaina baraka amin'izao ohatra ny reny fotsiny ary tsy napozy kokoa ny hoe misy resaka hafa tamin'izy roa e ary sura fa izy tazanany ary ny tsy mahafantatra an'izany akory fa le safidin'ny maître koa aloha mba mahagaga ihany e tena hoe ino mihitsy ve mazava ary indra matoy mihitsy zany no mahavariana azy dia zao ny asa rehetra lasa miatona daholy lozany doladola amin'iny fotsiny ary maninona moa raha sady mino fa tsy hanaiky an'izany reny rehefa arovan'ny maître amin'ny lafin'ny fitiavana ianao dia tsy afaka arovany amin'ny lafin'ny zanaka ntsony mahita ianao androany raha matoa Emilienne natolotry ny radio plus ho anareo teo rano mafana fizarana voalohany tantara indromiseho nosoratany Alière novelomin'ny Priskara Kotormana domoina fitiavana Fitira Kotondrazaka niaraka tamin'ny Ramsey Tatanta sy ny Aina Razafy mbola hitohy